Salama daholo androany sika de ndaondray ara hiresaka ny vaovao izay nalaza tato anatin'ity herinandro ity. Ka ny vaovao resana amitsika androany dia ny mahakasika ny firitsahan-kofidiana Solombavambahoaka anireo candidat izay efa Solombavambahoaka teo aloha sy ireo izay candidat vaovao. Ao anatin'ny voaresaka amin'izany ny mahakasika ny Solombavambahoaka Rossy izay mbola Hirotsaka ihany ny lehilahy eny amin'ny boriboritany fahaefatra raha ho any Antananarivo ary Nisafidy ny Hirotsaka amin'ny anarany tenany manokana izany hoe candidat Mahaleo Tena fa tsy miaraka amin'ny antoko TGV na IRD ny tenany. Eo ihany koa ny nampiavaka any firitsahan-kofidiany ireo olona maromaro izay anisany nampahazo vahana ny vehivavy tamin'ity firitsahan-kofidiana Solombavambahoaka tamin'ny indray mitoraka ity. Amilohan'izay dia aza dino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravona ndreny hevitra rehetra anaovantsika vidéo manaraka eo. Aza dino ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Raha ho an'ny fifidianana Solombavambahoaka dia anisan'ny niavaka ity fifidianana indray mitoraka ity satria any amin'ny faritra Sofia zao dia fifidianana Solombavambahoaka anjakan'ny vehivavy tanteraka ny kianja ka izany no isany nanamarika anty firitsahan-kofidiana amin'ity indray mitoraka ity. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana fametrahana ny taratasy amin'ny fifidianana Solombavambahoaka ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny hita taratra sahady any amin'ny faritra Sofia dia anjakan'ny ireo candidat vehivavy tanteraka ny kianja. Raha ny amin'ny renivohitry Androna distrika Mandritsara dia ny candidat Eliana Bezaza no anisany miavaka sy manana ny heriny ary tanjany amin'ity fifidianana ity. Mbola vehivavy ihany koa no andrasany maro ho an'ny renivohitry Sofia izany hoe distrika Intsony izay ramatoa heriny Menjanahary Vanessa fantatry ny maro amin'ny solonanarana hoe Vanessa amin'ny maha mpanakanto azy no candidat Solombavambahoaka efa nandrotsaka ny antota taratasy maha candidat azy izay. Any analalava indray dia ramatoa Sofilira izay ministra teo aloha no candidat mifehy tanteraka ny renivohitry Sakalava ao amin'ny faritra Sofia amin'ny distrika Analalava amin'izao fotoana izao. Raha volahaingo Marie Thérèse kosa ny izay ministra teo aloha no sady Solombavambahoaka Amperinasa no candidat anisany manana ny toerany ao amin'ny sompotry ny faritra Sofia izany hoe any Bealanana amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia tena nanjakany vehivavy tanteraka ny fifidianana Solombavambahoaka amin'ity indray mitoraka ity. Izay moa ilay voalazan'ny vehivavy sila hoe vehivavy mafy ka mety izay no antony nahatonga ny reto vehivavy reto nanapa-kevitra ny Hirotsaka amin'izany fifidianana Solombavambahoaka izany mba hampiseho tsara ny atao hoe miralenta ary mba hanehoana izy ireo fahavononana izy ireo fa ny vehivavy dia mba afaka mampandroso sy mahavita zavatra ihany fa tsy voatery andry ny lehilahy no hampandroso ny distrika anankiray na ihany koa ny firenena anankiray. Ka izay moa ilay tenenana hoe na vehivavy ianao na lehilahy ianao dia sahy mijoro fa mitovy daholo ny olombelona rehetra ary tsy misy ambony sy ambany izany. Raha tany am-piandohana ny vehivavy izay noeritreretina hoe fanaka malemy ary isany tsy dia nianatra firy ny vehivavy tamin'izany fotoana izany ary tsy nanana ny anjara toerana sy andraikitra lehibe ho an'ny firenena fa amin'izao kosa dia tsy misy vehivavy manaiky ho ataon'ny lehilahy ambany izany intsony fa mitovy io ho izy ireo vehivavy ka izay vitanareo dia vitanay ihany koa. Ka hoy izahay hoe ho anareo vehivavy dia sahia mijoro ary sahia mandray andraikitra ho amin'ny fampandrosoana any firenena izay raha manana ity. Mbola ao anatiny izay resaka fifidianana Solombavambahoaka izay hatrany dia fantatra amin'izao fa tsy vitsy amin'ireo Solombavambahoaka teo aloha izay niara-dalana tamin'ny fitondrana izay mipetraka izany hoe niara-dalana tamin'ny antoko TGV sy ny IRD fa amin'izao kosa tsapa sy hita fa maro amin'izy ireny no nialan-dalana ary tsy niara-dalana amin'izany fitondrana izany intsony misy ny Nisafidy nandeha amin'ny antoko Mahaleo Tena ary misy ihany koa ny niaraka amin'ny antoko hafa izay tsy fantatra mazava moa ny tena antony izany fa matoa ny ala sy ny sintaka izy ireo dia mety ao ny antony izay tsy fantatsika. Sombitsombiny amin'ireo izay niara-dalana tamin'ny fitondrana teo aloha ka ny ala sy ny sintaka an'izany toa ny Joser René izay Solombavambahoaka ny Analalava Amperinasa amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa Isiteny Randrena Solony Haiko izay Solombavambahoaka tany amin'ny faritra Atsimo tany dia Andriamatoa Rossy izay Solombavambahoaka ny boriboritany fahaefatra ny Antananarivo ary volahaingo Marie Thérèse izay niaraka amin'ny antoko MMM no sady niara-dalana tamin'ny antoko
TGV teo aloha izay Nisafidy no handeha amin'ny antoko Mahaleo Tena amin'izao fotoana izao. Ka ny fantinina mipetraka amin'ny besin'ny maro ary mety ho inona ny antony izay fialana sy fisitahana ao anatin'ny antoko TGV izany, sa ve ny miaraka amin'ny antoko Mahaleo Tena sy mifindra antoko hafa no hitan'izy ireo fa vaholana izay metimety amin'izy ireo sy afaka anatratrarana kokoa ny tanjona izay tiany ho apetraka. Ka misy ihany koa ny fantinina izay mipetraka manao hoe nisintaka ve ireo Solombavambahoaka izay niara-dalana tamin'ny antoko TGV teo aloha sa tsy noraisina Intsony ho ao anatiny mpikambana amin'izay TGV sy IRD izay. Io ny fanontaniana napetraky ny mpanara-baovao. Manoloana an'izay fisitahana izay dia ndao ara ho resantsika ny mahakasika ny Solombavambahoaka Rossy izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Rossy izay sady mpanakanto no Solombavambahoaka ny boribory tany fahefitra ao Antananarivo ao. Ary efa indromisesy izy no lany tamin'izany fifidianana Solombavambahoaka izany ka izao izy no Hirotsaka fanitelony izao amin'izao fotoana izao. Raha niara-dalana sy niaraka tamin'ny vondrony IRD sy TGV foana izy hatramin'izay ka tamin'ny tindray mitoraka ity kosa dia nanapa-kevitra ny hahaleo tena ny lehilahy ary hiaraka amin'ny antoko indépendant izay tsy miandany amin'ny ady sy roa. Ka ny fantanina mipetraka dia ny hoe voahilika ve Solombavambahoaka Rossy ho ireo hatrany. Fotoana ny fametrahana antota taratasy firitsahako fidiny ireo manam-pikasana handray anjara amin'ny fifidianana Solombavambahoaka ho an'i Madagasikara izao. Tsy kahatra ny mpanara-baovao anefa fa maro amin'ireo mpanohana fantatra any fitondrana no tsy tafiditra kandida iromara na isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina ka lasa milatsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana. Fantatra tamin'ny 5 aprily fa anisan'ny kandida Mahaleo Tena na indépendant ao amin'ny boribory tany fahefatra i raha sy manana Rossy amin'ny fifidianana Solombavambahoaka ho avy izao. Mbola tsara toerana ao amin'ny distrika na voafidy azy io anefa ity Solombavambahoaka ity ka mety hanahirana ny kandida mpanjakana raha sanatria ka nahilika i Rossy. Io no feo mivoaka eny anivon'ny fiarahamonina eny. Manoloana izay hatrany dia nilaza ny avy ao amin'ny boribory tany fahefatra ireo fikambanana maromaro fa mbola mila any député Rossy izy ireo ary izy no hitan'izy ireo fa vaholana amin'ny izay fanatanterahana ny hetahitan'izy ireo zay. Eo ihany koa ny ray aman-dreny izay nitsodrano any Rossy mba ho lany soamantsara amin'izany firotsahako fidino Solombavambahoaka izany mba hahatonga azy ho lasa Solombavambahoaka indray ao amin'ny boribory tany fahefatra ao amin'izao fotoana izao. Araka izany ara dia mety ho mafimafy ny ady eo amin'ny kandida izay hifaninana amin'ny andriamatoa Rossy ao amin'ny boribory tany fahefatra ao amin'ity indray mitoraka ity. Ka izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY dia mirary soa hatrany ho an'ireo izay kandida izay nirotsaka amin'ny fifidianana Solombavambahoaka amin'ity taona ity mba ho lany soamantsara ary mba ho tanteraka daholo ny hetetan'izy ireo. Io moa zany toy ny ady ny ombolahan'ny mpianakavy izay mandresy tsy obina ary izay resy tsy akoraina. Izay sy zay arany mahakasika an'ity vidéo antsika ity, manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona ndreny hevitra rehetra navatsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary azadino miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nisy tao WATAWATA GASY. Tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia marary soa.